RN 95.2 manolotra ho atsika. Senasena tantara no soratan'ny Ramse Tatanta. Ireo anomeainany tantara: Tomona Caroline, Aina Cristal, Kela Maniefa. Niaraka tamin'ny Tainana Antenaina ary Andry Tafita Mikael. Nandray feo mendrika fanomezana. Nandrindra lafiny ara-teknika, sarobidy sy dia lahy. Anio ny fizarana voalohany. Ireo tantara izay vokarinay eto amin'ny radio Nyantsika 95.2 MHz dia minjany no fanana ny onjam-peo. Koa ampahafantarina isika tsy hizarana hanaparitaka izany intsony raha toa ka tsy nahazoana alalana. Mankasitraka tompoko. Efa vonina tsara daholo ve nareo e? Vonina tsara aloha Razaka, izy mitsamy mantsaiko. Efa vonina tsara ka, saona kiriny Ya. Zao e, araka ny efa voalaza tao am-pianarana ireny moa zany dia za no voatendry ho lehibe ny groupe misy atsika. Voaray sefo a. Mba mangina aloha ry fa mbola misy miresaka niny. Toy izy fazako moa tena beloha e. Mbola afaka mianiany tsara mihitsy aloha lahy rehefa tsy mianatra e. Fa rehefa tonga any kosa dia mikaroka ny atao any a. So dia andany fotoana any fotsiny mantsy. Sure, fa tsy maintsy mampiaraka kosa aloha ny bandy rehefa mahazo natiora. Zano ndry mitia. Inona kiny idirako. Mampiaraka misipa tambavy any izy raha zaho fa ny ahy hianatra ny diako any. Soaritsika mba ray groupe fa tsy natao tsirairay tahaka ny M2 reniko. Fery any raha Billy fa aza fela-piaraka izany ka. Nalao indray mibandy e. Tadre maro mahita lasa ny sipatamba mivoatra manjakely any dia hoe Billy a. Manginonareo fa hanonona anarana mpamidy dia lasitsika e. Tonga dia atambary fotsiny le tapakilana aminareo dia atoditra ny sofery eto. Reto lesy. Efa reny amin'ny Billy reny ny Estelle e. Ok, reto sofery ny tapakilana efatra. Andrano vaty izay miala. Efa misoratra daholo ny anaranay. Misaotra anao. Lasa amin'izay zany tsikako. Aleo hivadika any amin'ny sisiny eo raha tafa mandobe any izay e. Mipetraha tsara dia mangala very. Lasa e. Ny andrano vato zany ny directionko. Feloma vetivety tana. Efa aty amin'ny 500 kilometatra miala n'ireny vohitra Madagasikara sahady izay mariny. Lavitra ihany ilay toerana ka. Toa mbola misy eo amin'ny 20 kilometatra eo mantsy vao tonga amin'ilay toerana hoe Andrano vato iny. Toerana mbola tsy nalehako ary tena mbola tsy fahenoko tokoa raha izany ka. Tena ambanivohitra tokoa aloha raha zao e. Mbola tsy tonga akory dia efa tsy ahitana tsena na lalana vita amin'ny goudron intsony. Tena rariny kosa aloha raha hanjaka ny asandahalo amin'ity faritra atsimo aty e. Aiza ve ko melanelana 10 kilometatra vao misy tanàna kely tazana. Ary mahagaga anie dia toa mahatazana raha matoa antitra be foana rehefa mahita tanàna e. Afaka. Ny andro koa ty alina raha teo. Aleo tsy alefa lavitra ny saina ka. Sady aty atsimo aty malaza miresaka lolo vokatra izay. Tena aleo maka toromaso fa tsy lasa saina lavitra eto.
le izy teny manadako ty matory be mihitsy. Aleoko matoritory ka. Tena ohatry miporitra zany ka iteny amin'ny Sofia raha fa tsy zakako zany sa efa ho tonga ve? Tena mbola maizina be ariko ary tena manginange zany any ivelany an'izany. Tena ho teneniko ny mpamily dia aleo aloha mamany ka. Oe, ary nintazako teo iny nisy zavatra fotsifotsy nanapaka teo kanefa toa tsy voatonakory. Tsisy inon'izany teo fa nysaiko ny mamorona fa tsy poritra loatra koa angamba dia lasa mamorona ny saiko. Ary mahagaga anie zany fa toa misy miasakasaka be manentsy nge ty fiara-midehanany ety tena matahotra zany marina mafy. Jereo fa lasa nisongona le izy dia tsy hita tampoka teo. Tena matahotra zany marina fa tsy misy mahita ve iny sa hoany. Isalopo natao anaty lambarako fa mitiaka zay ary tena matory maty koka ery nity zany. Tsy taitra akory izy kanefa dia nisotomoko mafy ny lambany. Loza marina fa tena misy olona tokoa itazako amin'ny fitaratra io. Aleo tsy mitraka mihitsy fa miafina toka. Tonga ihany marina ary tena mbola mangiran-dratsy anie izy zany. Ao tsara dolo ve nareo izy telo da? Kaize Ndry, ary toa tsy mitafy lamba tsony Salut nareo rola. Salut kitelina. Fa toa any amin'ny Bily indray ny lambako e. Endre tiany. Ka nalaiko tany aminao ary tiako. Fa lozana ery zareo ny tamin'ny alina e. Eshe, ifa miala enina indray raha Bily. Tena marina ane zany reto e. Grave be ny tamin'ny alina wa. Fa ahoana ty? Fa grave ahoana zany e? Tena zo mba hita amin'ny Bily koa ary ny zavatra hitako tamin'ny alina. Aza be resaka ho afa tsy. Ary andao hivoaka ka entana dia mandeha nitady an'ilay trano hipetrahantsika amin'izay. Hita ho arikala. Bily ve agaga raha iresaka e. Afaka tsy miainareo roa e. Mangina aloha nareo roa fa nazaha koa raha ne alina ka tena nahita zavatra nitranga tamiko e. Ahoana? Reto koa sao dia mbola tsy taitra tsara e. Nareo matoro maty tsy maheno inonako. Fa naheno inona nareo roalahy e. Tsy naheno inona fa nahita zavatra hafahafa. Tena natahotra mafy dia izay no sotonako ny lambanao io. Fa inona ty le hitan'lahy? Niany isy raha matoa antitra be zay hitako foana isaky ny misy tanàna ray. Tsy haiko hoe reny ve le lo vokatra na ahoana fa natahotra dia natory aingana. Nareo koa moa natory be raha teo. Mampatahotra koa zany ka. Mbola tsy isy dikany ary zany fa ny ana zavatra fotsifotsy nanapaka an'io arabe io hitako ary nagaga fa tsy voatona mihitsy. Tena nangovotra mihitsy iny teo ihany fa mamangina azy reto fa matahotra zany ka. Fa anga mbola nisy inona koa ty nisy nanenjika ty fiara ty sady tena matanjaka be le nanenjika anazy. Tena natahotra mafy dia nisalobo natao foana na dia poritra be mihitsy aza. Avela ho ano aza andresaka izany fa efa mivoaka daholo ny olona. Ary andao amin'izay ilay nanentana dia hitsidra an'ilay adresy hipetrahantsika. Ndao tokoa fa sady efa mba fa mazava ny andro e.
fahita ihany ny alina marina. Naro mba le andreny vahindreny aty e. Sao te mba hanota faty aty va ho vonoko ane e. Aleo masina ny anontaniako an'izay atao e. Reto skidy dia aloha tonga dia atsoina masina. Masina ianao dadabazy, masina ianao dadabazy, mahery indrindra amin'ny razana. Foa mpanjaka eto an-drano vato sy manodidina. Masina ianao mitenena amin'ity mpanomponao. Foa mitenena amin'ity mpanomponao. Inona no tokony ataoko fa misy vahiny tonga amin'ity taninao ity. Masina ianao mitenena amin'ity mpanomponao. Foa ataontsika miaramila izy ireo. Foa atao manaparitaka ny herintsika any amin'ny tany misy azy avy any. Foa eka osy. Masina ianao dadabazy, mahery indrindra amin'ny razana, mpanjaka eto an-drano vato. Foa mila karakaraina tsara izany fa hanana miaramila avavoaka no ary aloha dia n'izao maraina izao dia manomana zavatra maro. Reraka sady izany ka fa angambola lavitra be zareo le toerana misy an'le trano ipetrarantsika. Tena reraka be ka. Mbola tsy mahatazana trano mihitsy aloha ahy. Tena nazako aza ny tena reraka fa tsy hitako izay atao. Sa hipetraka kely aloha? Tena leo makana kely aloha fa tena reraka izany ka. Leo ary aloha mijanona kely. Tsy misy sisiny tsy misy bozakazo ipetrahana. Retiko olona kely anakely daholo ka itsy mba mikotrana ihany ho ohatranay. Io indray le be zesta nefa tamin'ny alina ary tsy nahateny taminay akory. Oe, reto Inona indray e? Io dia mifanaka vavatampoka io. Hitanareo ve hitako? Fa misy inona lia? Sy mpanilay fa hitako. Sy letsiko le tsy ohatran'ny zaza kely. Jere mitefa mabikitra mafy an'ilay. Ny olona marana ny zandry mity e. Taova mihitsy ka mandry mity fa tsy. misy ina koa kira. Hitanareo fa io trano tokana atao farantsika io? Izay marina fa efa nisy an'io angamo teo. Dray tokoa. Hoe nisy an'io tao e. Mahagaga izao ka. Tena mbola tsy nahita an'io teo sa efa teo ve fa izany tsy nahita? Aza miasa aloha amin'izany fandao aloha aho e. Kosa e. Aleo aloha mifandinika tsara sao dia trano fitobiany jiolahy io. Aleo ary hipetraka kely eto aloha dia hita ihany izay atao e. Eny ary fa mbola lasa foana ihany ny saiko hoe efa nisy an'io ve tao? Toniko tena ray mipetaka ka. Zay zany e. Atory kely aloha fa foazy rehefa tokony andeha. Tena leo be matoreto fa hiditra ao amin'io trano io aka. Avy aloha izy telo iandro eo rehefa tsy handeha. Lasa hiditra ao amin'io trano io rehefa tsy misy handeha nareo Mba sasako le dia izany ka. Ary tena avy dia mandondona be amin'ny olona ao le ry Aleo korangamba ho any aka. Olo tia, andraso e. Io aloha izany nareo roa vavy fa raha misy zavatra hafahafa dia miantso mafy be izay Ka tsy hijanona eto izay. Andao kory miteraka ny daholo ka. Andao mihitsiko. Iza koa ny hijanona eto? Tsy hainareo raha eto izay dia olany talo etoko.
Loza tsy mbola tehiteraka dalo kely aza mampimeo ary mety atsy ary andao fa miandro Billy e. Retiko nama midorororoka. Anganareo e. Ody ô. Misy olona avy ato. Misy olona avy ato. Mba moramora lesy fa simby varavaran'olona io a. Ha? Nzay ary fa misy olona. Ody ny ato. Zay kosa fa misy olona. Efizana no miaramila fa tena tsy nahandro mihitsy. Tonga soa ato anaty foforo miaramila vaovao a. Se ary aloha sokafana dia ampandrosoana. Efa ho avy. Tena ohatry matahotra reto ka. Asa rainy tetaka fa mialay tirako ka. Salama rakizy a. Mitady olona anganareo zany? Salama tompoko. Tsy izany raha bebe fa vahiny zay de misy toerana tediavinay a. Reraka be zay de nijanona kely ka nahita ny tranonao de zao. Zay indrindra tompoko. Ny tena marina de mpianatra zay ary aty ny voatondra anao fikarohana. Efa fantatro na tsy teny azy nareo miaramila. Zany very anakisany. Mandrosoa ara aloha nareo e. Toa tsy ho sandroso ato ka tena fahafa be ato. Efa aloha miditra ihany fa sao manahirana ka eny tompoko. Tena matahotra koa ngambo telina fa mijerijery ny manodidina toa. Tena matahotra aloha e. Aiza veko tany midongona no atao seza andraisana anay. Misorotrano misy zavatra mitokotoko. Tsy reko ny valindrina avo be sady misy tandrokomby. Tena vao maika matahotra marina mafy. Nefa aleo aloha mody mipetraka tsara dia atao tsisy matsapa hoe matahotra. Eny ary rakizy a. Nareo moa mahavominana vomanga. Zay zao nefa voninao fa raha mazoto amono koa nareo dia mikarakara kely. Tray, mazoto mihitsy ka. Tena mila rona koa mihitsy zany arerahako zany raha bebe a. Tena mora azo le sekanina sy be resaka ty a. Ty zany ny lalana anjanona ny namany fa tsy mila misahirana tsony ndrindra somavo a. Tena tsy mahalala menatra mihitsy le Billy tika. Jereo fa nangina tramin'le ramatoa be. Azafady re tompoko fa be vazivazy be io Billy io a. Laingana zany raha bebe a. Tena marina zany teniko zany. Mazoto raha tsy mazoto izy. Ary to tsy miteny mihitsy ho izy rovavy. Sa matahotra indray. Tratrako le kely ty. Zao ary rehefa nandinika dia riako lameny ry vonoina. Tonga dia sambory dia eo anjoro-trano eo vonoina e. Efa eo daholo ny antsy ny lovia asiana ny rany. Tena mba sako Billy ka. Raha zano dia tsy hinana an'io zany fa aleoko miafy amin'ny mofo ao anaty sakosiko. Tena ny vonoiny Billy tokoa marina le akoho a. Tsy maninona zany fa aleo apeko izay karakara sao vakiana fotsiny eo matahotra. Tahiry variana fotsiny eo. Allo ary ny afo tonga dia apiretiko ry Billy a. Efa misy afo io ka. Mitetika fotsiny sisa dia manokona dia zay. Raha te hanentana anatononareo dia io koa misy menaka. Tena tsy miasa loha mihitsy le Billy marina ka. Aleo manampy azy taka. Aleo ary ho teteko dia telona manavakavaka zay atao roniny sy endasiny. Ataovy izay mety rakizy fa za hitsotra kely ao ambadika ao aloha. Eny ary. Eo aloha nareo ry miaramilako fa anasina nareo amin'ny alalan'ireo sakafo reo a. Eny ary bebe a. Soa ihany fa lasy. Tena natahotra marina mafy. Tena efa antitra loatra izy. Mahagaga nefa dia mbola matanjaka sy toy ny tanora ny fahitana azy. Mahazo tolo matorotora bebe a. Isaina hiato ny anjaranao. Mba moramora ihany litsy. Asio ajany ihany le olona fa efa olon-dehibe ny isa dia lahy mivahina ato aminy. Eno ary tahiry. Atao vaingana ity fa tena efa naona mihitsy aka.
le ndasina dobobaka fa misy maherihery ao anaty sakosiko ao. Tena lanin'izy ro lahy daholo le akoho ny endasina marina. Tsy namelany mihitsy ny ramatoa be. Tena zandray ity menatra. Telona. Fa angaky dia tsy nasiana anjarany bebe teo. Lanin'izy ro lahy kia raha nataony tsako daholo. Tena andao hitsoka tatsika zindry fa menatra ka. Jereo ani izy ro lahy fa mamy be tamin'ny ataoka ny etiny bily teo e. Mahasositra mihitsy kika. Fa mbola tsy tonga ny amin'ny toerana tokony aleha akory ve dia efa zao. Tao ako. Wai, orikiala. Ahoana ki? Atao hafahafa n'izy ro lahy zany. Hatri, fa maninona tokoa ki? Sa mianiany indray reo zao? Ohatray. Ary tena tsy miany any izy ro lahy zany. Jereo ani. Andrekaiko, to miditra be. Andao finjely aingana kia. Ainganare. Ao aloko saky ny tanany. Tokony antahiry. Eny kia. Ary to mandro fotsy be any izy ro lahy e. Tena losy ty. Inona kiny ataotsika? Tena matahotra kiza marina mafy. Ia. Aleo atsona ki bebe fa tena tsy aitsony ty a. Say zao fa olana eto. Pilia. Andehana tsoy fa tena vao maika tsy hitsako ka. Andriko ki. Avelo faty eto zany izy ro lahy. Kosikoseo ihany aloha zareo ary fa hoany ahy. Izandray moa ilay hevitra misy azy teo. Tena mifona kifa matahotra ka. Any ambadika anao izy matoritory. Tena tsy vitako kosa aloha ny andeha hoanika. Aleoko eto mikosikosika n'izy ro lahy ihany. Aiza tokoa ary ny misy an'indra matoa be iny. Andriamanitro, ary to maty tampoka ny jiro. Maizina be tsy hitako mihitsy ny lalana marina mafy. Ary to misy rivotra mifofofo be izany. Matahotra marina. Ino izany mikasika zany? Fojeo e! Edre, aza nitavataga reto fa za ihany tia. Enao iza. Bebe Rasoa e. Fa ino ny ataondria ty e? Fenao e. Iantsoanao mihitsy ny aleako aty. Fa hoanana ka angandenareo sa masaka ny akoho. Efa fantatro ny zava-misy ao fa aloha dina tsy ihany. Tsy zany fa misy olana azy bebe andao aloha any sao dia taraka eo ka. Andao. Misy nanaka ny dia misandohatra be mama. Andao any ianary zato izy e. Mandaitra tsara ny fanafody raha izany. Andao malaky moa e. Any mahita azy. Endry. Ary mba ratsy koa ny fandriana fatorian'ity ramatoa ity ka. Tovy amin'ireny fasany ireny vera angako. Vato dia asiana eponza eo amboniny. Amin'izay dia toy ny lavaka izany ty toerana ato ity. Aleo monjan'izy ro lahy aloha. Ela be kindry gasy. Oay, jereo fa tena mitsipatsipaka be izy ro lahy sady mandroso fotsy be. Azafady e kia.
ay tokoa, mba vonjeo izay bebe fa tsy hainay hoe naninona izy rolange. Mitony aloha rakizy fa tsy maninona reo a. Mety tsara kosa ka. Tena tsy taitra mihitsy le ramatoa fa da ohatry ny hoe faly izany indray ary. Ka vo maika ane minjitrinjitra be izy rolahy eo mba hampiomory re tompoko. Mitony io fa tsy maninona io. Ka jerenge eo aloha oeto tiako fa fioanaka. Zay Why? Ary toa tsy naninona tampoka teo izy rolahy raha vao mikasihana tamin'ny kifafa iny. Ary toa tsy netsika tsony izy rolahy, sao dia mba mifononao reo raha bebe a. Aza miteniteny foana retsin'ny ty fa tsy maty zany reo a. Ka jereo fa io matsiaro teny io zao izy. Maninona koa raha zany dia Nandaitra tsara ny fanafody kaiko. Ary taona tsy ary tena marina tokoa izy rolahy. Misaotra anao bebe a. tena marina. Fa naninona izy rolahy teo kay? Toa vo nisafonao tamin'ilay kifafa iny tena tsy ary tena sy tsy nitsipatsipaka tsony. Tsy malalana somavy marina reto ka. Resaka fadifady io e. Raha zany fofona haingo zany mantsy dia nisotro toka ry zareo. Toerana tsy azo isotroana toka mantsy aty. Anga? Efa nisy olona hafa koa mantsy vahiny taonareo zao dia nisotro toka dia inona vo azy. Sofa teo dia dabazy nanampy azy ireo a. Zahay ny tadidiko dia nataoko teo iny. Zany ve? Tena mahagaga na izany azako. Ohatry ny hoe ny fafanao fotsiny dia tsy naninona tsony izy rolahy. Tena mahagaga mihitsy ka. Io faniarina dia mipetraka izy mitsamina. Aleo mena ny teraha misy fanekeny aloha. Ty aloha sotroanareo rolahy dia mipetraitsy nizorotra any tsy mahakaina tsara e. Zay mety tsara mihitsy nitetika rehetra. Ary toa tsy misy miteny izy rolahy fa mivandravandra fotsiny. Orpilista iry a. Ao tsara ve nareo rolahy e. Tena tsy namaly mihitsy izy fa lasa nomon'izay zovitrano marina. Aza mbola resahana aloha zareo fa mbola reraka retsy ny ty a. Afaka 12 minitra mahery a dia mahazo aina tsara izy rolahy. Afaka 19 sy 30 sekondy izy rolahy dia efa azo lasaina fa miaramila. Mitombo asiny ianao dadabazy. 12 minitra mahery ray. Eny arery bebe a. Fa bebe iza moa izy teo? Bebe Rasoa? Endre anako. Bebe Rasoa ny fiantson'ny ololahy e. Ary efa masaka angaly akoho teo. Sahy ary fa afa-baraka marina. Eny tompoko saingy Lanina izy rolahy daholo ve? Ahoana koa ary nafantarana hoe lanina izy rolahy le akoho be teo. Tena mifona re bebe Rasoa. Lanina izy rolahy tamin'io taoko io tokoa ane le izy. Tsy maninona zany anakisany a. Za koa ane tsy dia mihinana an'ireny matetika. Ary nareo rovavy efa nihinana? Mbola misy akoho kelikely zay eo azo vononana e. tena efa nihinana fa aoka izao bebe a. Mitinga ny tsika. Aoka izao efa nihinana koa ka. Teo ary zarako hoe lanitsy ny nanako hanao hafa indray ve? Tsako ka. Endre ry anakisany afa velako indray aloha nareo e. Mandra-pahazon'izy rolahy aina. Endre ry bebe a mazotoa. Marina mafy tsy hijanony leto aho ka. Andeha raha vao mahazo aina eo izy rolahy. Telona. Tena rehefa mahazo aina eo ki izy rolahy dia tonga dia mandehitsika ka. Matahotra. Sasa dia ka tahotra kia. Tsy misy atahoran'izany ato. Bebe Rasoa ary tena tsotra be iny. Tena avelako eo nareo raha mbola tsy handeha rehefa avy eo ka. Za handeha. Ny andro raha teo efa mandroso hariva. Tsy azoko mihitsy koa ndriry mitsika. Aleo aloha atsiaro tena tsara izy rolahy. Endriko tsara ny resaka izy rovavy teo. Efa tsy afaka mandeha izatsonina rehefa efa miaramila ny dadabazy. Na aiza nareo dia miaraka eny foana tsika.
kay le ty ary tena mamy be ateo Zay koa ty za vao nahazo aina. Iny fa mahazo aina kosa izy ro lakay. Andao amin'izay kiry telo nandefa tiany efa miahariva ny andro le trano ipetrahantsika raha teo mbola tsy hoe lavitra ve sa ahoana. Andao ary aleo teny bebe rasoa ihany aloha vetivety ka. Andao tonga dia andefa velao izy ihany ka. Aleo tonga dia resaha mihitsy ro lafa efa tena normal zareo reo. Andao amin'izay ry Pelzy tahiry andefa taraikitsika. Fa taraiky amin'inona moa dia ho aizy. Angamo tsika tsy efa tonga tsy azoko Mbola lavitra tokoa ny lalana fa andao andefa zamody mitapy eo lisany. Eno akiko. Alao izy ro lahy eo dia andao tsika sindria andeha ka. Ay tokoa moa. Tsy ao mihitsy koa azy zany ka. Andao hiala fa taraiky raha zany tiany sakosy lalahy dia andao anaraka anazy rovavy dia raha bebe zany tsy kozina sa andao ka ny akona rehefa lany laka kozina hoany andao nientsika azy rovavitsika ka. Ndao are lasao Olty araka atao moramora varavarana fa aza atao mafy be ohatran'izany tsy blème zany fa aingany Nzany fa lasa miaramila marina. Soavadinareo ro miaramila. Efa aminareo ro lahy ny hery arinareo no misaran'izany amizy rovavy. Voaka tao vao nahazo aina marina. Hafa mihitsy ny rivotra ty avelany aty izany aty Rivotra mitovy daholo aky io Inona zao mahasamy hafa n'izany sy le tao amin'ny bebe rasoka. Natahotra ny ankizy ateo reny marina raha tsy tena tsy azoko ny haiko tao. Ary fahaizako izy ro lahy Ka nosa loatra kosa kendrika. Eshi Tsy hitako zao izay natahorana tao fa olona tsotra sy mpiantra olona efa raha tamin'ireo koa izy ro lahy sika ny maika be. Retiko mandeha mafy be tsy hay hoe aiza tsy fa ngahitanareo zao ny lalana raha lasa lavitra be tanynareo roa Tsy te davana io rehefa tsy te araka aminay nareo ro lako. Saza mifamanareo fa andao sady mandeha any miresaka. Ary tonika tsy mahazaka toka nefa misotro. Mba haitary fa toko zany tsy misy heriny aminay tsony ndreo maza mifona vao mahino an'izany hoe raha bidy zany fa isotro anay. Raha vava be fotsiny kanefa teo rasaka tsy avy sy tenisany. Fa saika tsy avitra hoany Tsy nahazakako mihinjitrinjitra ohatr'ireny biby lava ireny sady nandro fotsy be. fa tena marina ve zany. Inona koa le tsy fatorahan'ireto bilao eto fotsiny tsika mitsamina. Ka raha tsy mitovy amin'azaiko. Misao raha ny bebe rasoana navitra ny lisany tao. Tena marina ve zany le bebe iny ve zany dia nataony ahoana zany zay raha zany ka. Fafany fotsiny dia vita nefa izay efa nikosokosoka ny tananareo teo fa Notafady hono nareo tamin'ny alalan'ny toka ny sotronareo iny fa toka hono mantsararaka ny tenina. Dia ahoana zany? Dia tsy misotro toka intsony izany fa na zany aza aloha tena tsy maty-kolony ilay trano ka. Eny fa na dia indramatoa be iny koa ary tena hafahafa. Izaho no mahita hoe tsotra indramatoa iny sady izy koa nefa lehibe tsy vita hikarakara na dia mbola matanjaka toy iny aza. Ok zany resaka zany fa tena efa lasa lavitra sika zany gaga andray zany tanàna fahatoko zany ka. Eno ary reo misy tanàna vitsivitsy aiza le ty reo ambadika reo mino fa am'ireo le adresa le atsika ka. Eny tokoa ndao andiainga anary fa efa miamaizina koa ny andro Sy ho azakazaka madinidinika ary Bilia. Vita tsika io na mbola hibaby andry azy
ato zany zareo le toerana raha araka ny tenenin'le tompotrano teo a. Efa misy fitaovana majinijinika ato a, toy ny vilany sy ny siny ary ny sotro sy lovia azontsika ampiasainy. De ny fatana tsy maintsy manao afaka tay amin'ireo brika efa milahatra ireo. Dia ahoana tokoa moa zany ny rano sy ny sisa raha mba te-hidio na ikapa ve ataovy anaty sasehony dia atedina ny anjalanitsy indray tisy ny any ihany mba matotra moa rangaka sady tahiriko ny nanontaniako fa tsy bilia. Misy dobo na ny avaratra any fa rehefa maraina jerentsika e. Ny lava-bringa indray io mivoaka kely io. Hitanareo io mitafy mololo io. Ary tena efa vakoka koa angambo ty kabinety ka fa milayany aloha izy zany mba marena teny imity ary efa tsy fidiny ko fa faiza tokoa mitity io e. lasa mivoaka ny velany eny izy teo e nijery tanàna angamba amin'ity andro efa riva ve mba miseho tsy matahotra koa iny ray zany ka anga every lafa mitovy amin'ilay izy ny ataotra amin'ity andro amin'ny inona sasany hitatsika eo zany aleo mivoaka vatsa efa maizina ihany na amin'ny enina sasany ary a ary oaizy la iny e amonjy vakoka le tia tapitapotsy. Ary toerana midadasika be ty toerany ty a. Satany andrenivohitra ve zao tsy efa nedin'ireo mpanambola ireo. Mahagaga tokoa nefa dia mitangorona ao andrenivohitra ao daholo ny olona e. Madagasikara nefa dia toerana malalaka be ihany raha jerena amin'izao. Mampalahelo ny olona ka. Indrindra fa ny malagasy tsy mba tia mivoatra. Akivy ary mba mora maizina koa ny ady izany e. Za nefa mihevitra hoe adimy mahita masoandro modela be. Tao mitovy ny any an-tanahy ihany saingy mahagina be ka. Tao tsy ho tamana raha mipetraka aty mandrakizay. Oay, ary inona izany? Loza fa misy mitoraka amin'ny taolana. Ndry, tena taolana lehibe any izy izany e. Andeha hitra ny atrana ka. Ay, misy tanana mangatsika mikitika ny tanako. Azakazaka ody aka. Le bilindozy ty kay matiko tena androany. Kay ve anao ka raha nitetaka ohatrana koa e seraiko amin'ity azo ty androany. Apetrao iny fa inona ary ty matiko ty. Tena saika voa marina moramora mo fa inona ary ty e. Tsy misangy ty valo mitsoka itsoka izy ty fa tsotratraka eo anga. Sady teo ary saiko tapaka lalandra mihitsy ny amin'le pilindozy ty. Veloma aleo miafina ao an-trano so tena darohan'iny io ka. Ve tsy eo ary mitady anahy mity a. Hodry, finona koa no mahazo an'le ty. Zay fotsiny e. Aleo miafina taloha mandra-batony an'iny so vao darika eto ka. Tena kondrana mihitsy ala ty ka. Iny ary mity. Aiza izy teo fa mahazo amiko iny androany. Fa misy inona kia. Ary atao inona koa iny kobaibe ty. Ivelezako an'le bilindozy iny e. Nampitahorina kiza atao atokotany a. Tena saiko tapaka lalandrako. Mba enzana koa zany ka. Ay zay vo azoko ny antony voan'ny tany fa tsy hoe hijery vakoka. Lazainy fa miseho tsy matahotra anao tany velany tany. Tsy mampime zany e.
Aiza izy teo so enao indray ny anaparako eto Tsy misangy amin'iny aleo dina tsy hita le risy io voadariko amin'iny eoko sady tiana tezitra be mity. Tsy hitanaiza ny aleny fa nga tsy niaraka tany moa nareo Tena tezitra mafy mihitsy marina. Aleo moa tsy miteny any ka. Aiza izy teo io fahitako io ambany latabatra io ary mody adalandray dia hoe tsy ho tezitra ve tratrako ty aniry Billy na mody tsipatsipaka eo na mody maty eo ary ty tsy maintsy voafelako mafy be. Asa tena manao sangy ratsy rery Billy fa inona azy ty menjira le sy nentany eo ambony latabatra io fa inona ty Oay tena vaky ny lovia marina. Mipetra tsara ary Billy fa jereo mbola vaky hatramin'ny vilian'olona. Tena tsy misangana io reto toy izao koa mantsy le nahazo anazy tany amin'ny bebe Rasoa iny. Iny koa fa tsipaky tahiry akia losy ty. Inona indray ny atao andao akia tsy ny bebe Rasoa. Ndrivy adaly lavitra be any misy azy maninona raha mitady kifafa dia atao ohatran'le nataony iny. Tena marina akia so ihany fa nisy an'iny dia aiza nefa ny ahitana kifafa eo aloha ndrifa andeha hitady any amin'ny tompotra ny vetivety tsy hijanona rareto izany efa jereo izy roa lava mivadika menamena be ny masony. Tena andraso akia ka aika anary tena fahafa koa ty mahazoazo roa lahy ty ka fô mbola tsy ray andro akory ve nahatongafana dia problème be sahady. Ary aleo aloha mitady kifafa dia hita eo so ihany fa nahita nyty kifafa ty taty avelany na dia tsy nandeha tao amin'ny tompotrano akory azy. Aingana akia dia ndao atao an'le natao amin'ny bebe Rasoa. Eny akia tonga dia atao rehefa tafiditsika. Zo fa tsy nity oay fa izy roa lahy teo fantatry fa niany kay reny teo. Tsika fotsiny ataon'le tsy misy saindreny miroro eto. Mahasosotra tsy mahazongo tenisina fampitrana andao jerena ato an-trano ato fa hakatony ortelina tonga dia daroana mafy be raha vao hitantsika io. Zakia ny aty kifafa ty ny velesako an'izay tratrako eo. Aleo jerena ary jereo mba fandrinao. Tena tsy ato kia jereo eo ambadika eo amin'ny varavarana amin'ny tapilamby io. Tsy adokoa kia fa lazaiza zany reny sa ny velany any dia manina nefa ny tsitatsika raha izany ka tsika neto tany velany tany. oay tena hafahafa sao ka ty ary ny rojo volamena ny Billy fa misy inona kia tiky ny rojo ny Billy raha tsy mipotra eo na tsy miditra mandra-panisako telo nareo roa lahy dia idiko ny trano isa 2 3 tsy hiditra zany eny azy idioany aky reny faifa manao sangy mahery loatra ka savelao any fa mandondona izy rehefa mangatsika ny velany any andao isakafotsika dia tsy hisaina koa reny. Andao kia dia matory avy eo avelao any. Efa tonga soma tsara miaramila zaza vao ary aleo tomboka nikotranan'izy roa lary aloha izy roa vavy ny atao ikotranany. Tonga soma miaramila manomboka izao dia zany lehibe anareo tsy iza fa Rasoa mavo zanaky dadabazy ny firo sady mpanjakatsika ka hoana mamalia vonona tompoko zao nareo dia hanao fanandramana mampiasa hery
ka zao enoy tsara mihaino zahay tompoko. mandehanina ro lamaka vao maso roa tsy mitovy ny olona angalana azy ireo a zany hoe olona roa nangalanareo maso ilany avy entinareo aty ireo mazava voaray tompoko. tsy tokony misy atahoranareo mihitsy raha mbola eto tany dadabazo mipanjaka eto iza mipanjaka hoe dadabazo mipanjaka izy ny tompo amin'ny fahefana ary iza ny lehibe anareo iza raha somavo ny lehibe anay. aha reto ary misy rojo misy hery a mandro sotsirairay eto amiko eto ampanaoviko azy zay ary andana amin'izay fa maraina ihany ny andro tadidy daholo misy ao anareo a vo maso ray avy tompoko lasa zay ary etsy aloha tsofina rano foa masina 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 ianao dadabazy ary ao izy roa lahy dia apio foa zay mahazo mandeha nareo ry miaramila. Arina kosa ny kitapabe vao maraina izany. Telina saona kia indriva izy ny tabataba vao maraina an'izany aky sao dia mba izy roa lahy manimanina any izy roa lahy reo matoritra reoko angamo izy roa lahy tsy nidintsika tany ivelany ka sa nandondona alina dia nivoaindry aona fa angatsindry nitsanganana mo azy alina na ian'olona namotra mihitsy amako tena izany ve mba mahagaga koa izy izany ka azo mety tsy mivoaka ina izany izy roa lahy fa tato ihany tena tsy mampino izany ino arinona tokoa zany tabataba vao maraina izany antairo aloha izy roa lahy andeha hijery an'izany ka aleo aloha reo atory eo fa makafoka angamba aleo izany ho anay kia ndanary fa za koa hiverina toritory kely fa reraka ka eo ary indrina senasena tantara no soratan'ny Ramsetatanta. Ireo anomeana ny tantara Tomona Caroline, Aina Cristal, Kela Maniefa niaraka tamin'ny Tainana Antenaina ary Andry Tafita Mikael. Nandray feo mendrika fanomezana nandrindra ny lafiny ara-teknika sarobidy sy dia lahy mbola hitoy